Sehatra ny finoana kosa indray fotoana dia kasina zoara martiora amin'ny alado avy izao satria dia feno folo taona katroka tokoa mantsy ny fiarah-miasan'ny fiangonana sy ny mpitandrina ao an-toerana araka izany ankalazaina amin'ny fomba manetriketrika io fotoana io. Folo taona ny fiarah-miasan'ny mpitandrina fanjelinirina Estérien sy ny FJK mamanakasina zoaran'ny martiora tsy avelan'ny fiangonana andalo fotsiny izany fotoan-dehibe izany ka ao marinina amin'ny fomba miavaka ny alahady 10 novambra ho avy izao ny synodam-paritany Ariva Avaradrano no tarika ny fanompoam-pivavahana amin'io andro io ka asaina ny kristiana sy ny zanakam-pielezana rehetra hiara entana hanatrika izany fotoana izany. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia feno folo taona ny fiarah-miasa amin'ny fiangonana manakasina zoaran'ny martiora sy ny andriamatoa fanjelinirina Estérien mpitandrina. Koa isy fanompoam-pivavahana izay ankalazan'Andriamanitra amin'ny alahady 10 novambra izao manomboka amin'ny 7 sasany maraina no fiderana azy. Koa dia manainga atsika zanaka am-pielezana rehetra havana namana tapaka mba hiaraka hanatrika izany fanompoam-pivavahana izany amin'ny alahady 10 novambra io. Ny fotoam-pivavahana dia tarihan'ny synodam-paritany Arivo Avaradrano. Marihana fa misy fiaraha-misakafo aorian'ny fanompoam-pivavahana ary misy automobile ihany koa izay efa nomanina miainga eny Vasakosy ny alahady amin'ny 7 maraina. Koa dia manasa antsika zanakam-pielezana manakasina zoaran'ny martiora mba ho tonga maro amin'ny voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fotoana io. Manomboka amin'ny 7 sasany maraina ary ny fanompoam-pivavahana amin'ny alahady 10 novambra io ary ny fiarahana iombonina dia hiainga eny Vasakosy.